Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Akiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Akiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Akiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsarany Mateo toko 4. Ninakany devoly fanahy any Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany anefitra mba alainy devoly fanahy. Ary nifady any 40 andro sy 40 alina izy. Koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay lokan'ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo amin'ny tampon'ny tempolo, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerahany ambany any fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny aminao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa andrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an' Jehovah-Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany amin'ny tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao, raha enkohaka empanatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah-Andriamanitrao no ankofanao, ary izy irery ihany no hotomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Andiny 12, ny nankanesan'i Jesosy tany Galilea. Ary noho nireny Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nankany Galilea izy. Ary noho niala tany Nazareta izy, dia nankany Kapernaum, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratany Zebolona sy Naftaly, ka noho natao izy, mba hatateraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, ny tanin'ny Zebolona sy ny tany Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana, Galilea, tamin'ny Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nipisahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoroteny Jesosy ka nanao hoe, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Andiny 12, ny niantsoan'i Jesosy an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary noho nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'i Galilea Jesosy, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina, ka fahampanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arafy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy, dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedeo sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'ny Zebedeo rainy teo an-tsampokely ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sampokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Andiny 17, ny nandehanan Jesosy eran'ny Galilea nampianatra sy nahasitrana ny marary. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilea ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona, teo sy nitory ny filazantsarany fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary nieleran'ny Siria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azony aretina maro samihafa sy ny fangirifiriana, dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be, ary ny marary ny paralysisy ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilea sy Dekapolosy sy Jerusalema sy Jodie, ary ny avy tany andafin'ny Jordana. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 4. Tentation de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Verset 12, Jésus à Capernaum. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Commencement du ministère de Jésus, vocation de 4 disciples. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer, Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et lui, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Alléluia. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 4. Im Namen Jesus. Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versuchte trat zu ihm und sprach, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach, Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Ziene des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel über dich Befehl tun, und sie werden dich auf Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm, Wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allen dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm.
Da nun Jesus hörte, dass Johannes überantwortet war, zog er in das galiläische Land und verließ die Stadt Nazareth, kam und wohnte zu Kapernaum, das da liegt am Meer im Lande Sebulun und Naphtali, auf das erfüllt würde, was da gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulun und das Land Naphtali am Wege des Meeres, jenseits des Jordans, und das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und die da saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Von der Zeit an fing Jesus an zu predigen, um zu sagen: Tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, dass sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Und Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande, lehrte sie in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und Krankheit im Volk. Und sein Gerücht erscholl in das ganze Syrienland. Und sie brachten zu ihm allerlei Kranke mit mancherlei Seuchen und Qual behaftet, die Besessenen, die Mondsüchtigen und Gichtbrüchigen, und er machte sie alle gesund. Und es folgte ihm nach viel Volks aus Galiläa, aus den 10 Städten von Jerusalem, aus dem jüdischen Land